Baraingo mipetraka ao an-tsain'ny mpampiasa moto indrindra ny moto scooter ny amin'ny fahafahany izy ireo mivezivezina tsy amin'ny fotoanan'ny francophonie amin'ny herinandro ambony io ihany koa ho an'ireo olom-pirenena tsotra izay anday rantsao makasika ny tsy fahafahana manao kapa eny an-dalambe eny. Ny tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny fikarakarana azy ity dia nanambara fa azo atao tsara ny mifamezivezy amin'ny alalan'ireny moto scooter ireny. Toy izao ny fanazavana. Tsy marina avokoa ireo feo mandeha milaza fa voarara ny fitondrana scooter, ny famezivezen'ny sarety sy ny fanaovana kapa mandritry ny feonambe an-tampony firenena mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay raha nambarany Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Misy ny teny fa hoe tsy azo atao ny manao ohatra hoe manao PNU zany mandeha tongotra zany eny an-dalambe. Zay tomboteny aminareo tsisy an'izany hoe tsy azo atao mitondra scooter. Diso zany ary aoka ry tsy korotanina ny saim-bahoaka zany fa tombotsotsika malagasy fandraisina ny francophonie fa tsisika tsy fotoana ohatran'izao na korotana say malagasy ka tiako tena mangataka fitoniana ohatsika malagasy fa azontsika atao na za raha manakiraro aza raha ohatra mananao occasion tianao sport ary hoe mba tia contacta amin'ny tany ny tongotra azoko atao mandeha PNU na enana kely miazakazaka raha tiako zany azontsika malagasy rehetra zany fa tsy isy zany teny hoe tsy mahazo manao PNU hoe aferina ny fahoriana malagasy tsy zay no misy. Nitondra fanamariana ihany koa ny ministeran'ny fitaterana. Betsaka loatra le langafaty amin'izao fotoana izao ary le izy dia tena mamoehitra satria itsika malagasy ihany manao toetra ohatran'izany. Izany resaka zany hoe tsy mahazo mandeha ny scooter, tsy marina zany ary tsy nisy velively mihitsy pepetra navoaka ny ministeran'ny fitaterana na ny agence des transports terrestres mikasika an'izany resaka zany hoe famerana ny scooter tsy vezivezy atao tanàna tanàna tsy marina zany. Tsika manana an'ireo fehezan-dalàna izay manino dizy teo mandamina ny famovoizana. Isy ny fandaminana petraka izay efa fandaminana misy efa iainana isan'andro isan'andro fa somary tsy maintsy hoentitra mikasika an'ilay izy zany. Ohatra zao hoe ny fivezivezen'ny camion satria ny camion le mpitatitra entana na le mpitatitra solika izay mavesatra dia mavesatra efa misy fandaminana apetraky ny code de la route eny mikasika an'izany. Ny sarety ohatran'izany koa, ny posiposy tahaka an'izany koa. Fa le tsao mandeha amin'izao fotoana tena mahamenatra mihitsy le izy hatramina resaka hoe mpandeha tongotra tsy mahazo mandeha manao inona tsisy teo manao kapa zany ve dia mba ahoana moa zany toetsaitsika zany. Tsy marina ihany koa raha nambaran'ny ministry ny fitaterana ny feo mandeha fa tsy miasa ny bus ivato mandritry ny feonambe an-tampon'ny francophonie.